Miarabantsika tsirairay avindrehitra tsy telaka misy voalohan'ny volana jona ity sotran'Andriamanitra isika fa tafiditra anatin'ny volana manaraka indray. Ny rariana dia hiroso mandrakariva ny amin'ny fahazotoana sy fianarana ten'Andriamanitra isika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny fonenana io dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra io mbola misaotra anao indray, mbola mitaona anay mandrakariva amin'ny fianarana ny teninao, misaotra anao ihany koa izay mamaly vavaka anay ary angatahanay feno fanatrehanao mandrakariva rehefa miantso ny anaranao izay anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe mpamangy avy any an-danitra. Mpamangy avy any an-danitra. Ankehitrika ny Lioka 7:19 manao hoe ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalasan'Andriamanitra nanao hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony. Amen. Misy asa tokony ataon'ny olona rehetra dia ny manokatra ny varavaran'ny fo amin'ilay vahiny avy any an-danitra. Manery ny hampandrosoantsika ilay tompon'ny voninahitra izay efa nanavitra antsika tamin'ny rano. Matetika nefa no tsy mamela azy hiditra isika, manararoatra ny fanokafantsika midanadana ny varavaran'ny fontsika hidiran'ilay mandondona sy maniry hiditra ao amin'ny fitiavana ny zavatry ny tany. Ny sasany mamono varavarana ihany saingy zara raha misokatra hidiran'ny tara-pahazavana kely avy amin'ny fanatrehana izany. Ka tsy hampandrosoany tanteraka ao am-pony izy. Tsy misy toerana ho an'i Jesosy ao izy izy, zavatra hafa no mameno ny toerana tokony atokana ho azy. Eny rehefa mitsangana eo am-baravarana ao ka mandondona hoe izy. Azy ny voninahitra sy ny fifalian'ny fitoerana any an-danitra, saingy manitsy teny izy tamin'ny katsahany hiditra ao am-pon'ny olona mba azahoany mitahy antsika amin'ny fahazavany sy mampifaly antsika amin'ny voninahiny. Hanavitra izay rehetra manantona azy Kristy mba ho afaka amin'ny fahotana sy ny fahafatesana ary asandrany eo amin'ny seza fiandrianana ireo ka omeny fiainana mandrakizay. Tsy hanerantsika hamono varavaran'ny fontsika Jesosy, isika no tsy maintsy mamoha an'izany sy maneho faneriantsika marina ny fanatrehany amin'ny fampandrosoantsika azy tsara. Raha manao ny ezaka rehetra mba hanesorana an'ireo fakofakon'izao tontolo izao ny rehetra ka manomana toerana ho an'i Jesosy dia hiditra sy onona eo aminy izy ka hanao asa lehibe amin'ny alalany ho famonjena ny hafa. Maro anefa no tsy mankasitraka ao am-pony ny fanehoana ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany, tsy vonay kely aina na iray fo amin'ny asany izy ireo ka tsy mandray an'ilay fitahiana iriny omeny azy ireo. Hoy Jesosy hoe raha misy mihaino ny feko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Tsy natao ho an'ireo marani-tsaina kokoa na manam-pahaizana ihany ireo tenin'ireo fa ny olona rehetra tsy ankanavaka. Izany hoe ho anao, ho an'ny ankohonanao, ho an'ny mpiara-miasa aminao, ho an'ny manodidina anao rehetra. Ka noho izany dia atombohy avy ao aminao ny fandraisana an'i Kristy. Raiso izy eo aminao mba ho taratry ny voninahiny ny fiainanao sy ny fiainan'ny hafa ihany koa mba ho hita eny amin'ny tontolo misy antsika eny fa Andriamanitra tokoa dia tena be fitiavana. Vavakisika saotra anao izay iray eo ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Saotra anao ihany koa ny amin'ny fitiavanao izay tsy manam-petra, tsy manam-paharoa. Mangataka aminao izay mba ho eo anay anilanay mandrakariva ianao. Mangataka amin'ny fanahinao masina hanokatra ny fonay ary handresy lahatra anay fa tena mila anao tokoa ny fiainanay fa tsy mahavita irery izahay raha mandeha irery. Anaran'i Jesosy. Amen. Salama tu Isa.
piaro